Izay ny amin'iny fa lafim-bavo avatanteraka. Efa fety sahady ny andro hoan'ireo mpanjifa ny mpandraraha telma. Tolotra telo sahazany rehetra ary no nampahafantarina ny be sy maro androany maraina, tolotra izay omena mandritra ity farany fetiny farany taona ity. Fanomezana maromaro indray no atolotry ny telma ho an'ireo mpanjifa rehetra nohizao fetin'ny farany taona izao, fety izay efa mananontanina. Finday telo samihafa izay sahazany fa efa mividin'ny maro ary no atolotra dia ny tablette Telma One Tab, ny smartphone Carbone A5S ary ny netphone Telma Like 3G+, izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy io maraina io atetsy amin'ny Telma Shop Jean Bosco Rakorondrano. Manasa anareo zany ho tonga aty amin'ny Telma Shop satria ny dadabe Noël zany efa nampilaza hoe aty amin'ny Telma Shop izy no mitsena. Dia mba tsy ho tara nareo sao dia lasa ny dadabe Noël daholo ny produit fa za vao manatona ny Telma Shop. Telma Like 3G+, téléphone faran'izay mora indrindra le izy 29 000 ariary ny vidiny raha mividy amin'ny vola ianao. Dia efa misy internet 250 mégaoctets azo ampiasaina mandritry ny ray volana. Manify kely sady design izy zany tsara be. Dia misy appareil photo 5 mégapixels miaraka amin'ny flash. Zany hoe ho an'ireo izay tia makamaka sary zany miposte an'ilay izy any amin'ny Facebook, any amin'ny Instagram sy ny tariny. Dia ho afa-po izy amin'ity smartphone Carbone A5S ity. Il est S9 le izy ity misy écran mitovy amin'ilay Carbone A5S teo ihany, misy an'ilay technologie IPS 7 pouces ny angezan'ilay écran. Dia ity tablette ity sady afaka anaovana téléphone izy, afaka mandray antso sy manao SMS, tsy hoe akory atao ohatr'izao le izy fa efa misy kit main libre stéréo, misy micro efa miaraka amin'le izy. Dia akoatr'izay misy an'ity flip cover Telma ity zany mahafinaritra be sady miaro an'le tablette le izy manome endrika an'le izy. Araka izany dia samy manana ny maha izy azy avokoa ireto findaika farandreto. Ny tanjona moa dia mba hanomezana fahafa-po sy mba ahazoany tsirairay ny anjara fanomezany amin'izao fety ny farany taona izao.